Mpanentana enina amin'ny rahalahy mianaka ao amin'ny faritra Rovanamena Beantimena miara-miasa amin'ny tetika asa fanamby no mendrika eran'izao tontolo izao eo amin'ny ezaka famonoana afo araka ny fantatra nandritra ny kongresy maneran-tany momba ny natiora izay natao tany Marseille ka notolorana vola $1 sy mari-pankasitrahana avy amin'ny UCN sy WCPA. Fombiazan'ny Madagasikara zava-dehibe ho an'ny ministera izay tantaniko ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy fa indrindra ho an'ny fitondram-panjakana malagasy mihitsy ny zavatra toy izao manam-porofo fa misy zavatra mandeha ary ny asa sezaka izay ataontsika aty fotony dia tazan'ny raisam-pirenena. Dia mankasitraka anareo enina amin'ny rahalahy ny faniriako dia mba ho modely ianareo ao anatin'ny fiarahamonina izay misy anareo dia mba hitarika ihany koa ny tanora namantsika ao anatin'izany ady amin'ny afo izay tena zava-dehibe eto amintsika fantatsika fa mirehatra ny tanindrazantsika mila mahery fo ny firenena manampy ny ministera ao anatin'izany ady goavana izany dia mankasitraka anareo mirary fikirizana ary indrindra araka ny voalazako teo hoe mba ho modely ao anatin'ny fiarahamonina ho an'ny tanora namantsika tahaka izany fandraisana andraikitra ataonareo izany. Nankasitraka ary nanome toky fa hanohy ny ezaka izy ireo. Manome toky izahay fa ezaka hanao ny tsara manjakariva. Intelo isam-bolana no mamono afo ireto mpanentana ireto miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy raha nangataka ny hanampiana ny fitaovana famonoana afo izy ireo.